Ministerany Atitany Braoampolo no may no ny antony tsy fantatra tsy nisy ny anana foy. Toekarena marevo ny famokarana anatony no antoka anarana izany hoy ny mpahay toekarena. Tsinjara-pahefana mila faritana mazava ny andrakitry ny komuna sy ny ben'ny tanàna. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nitrangana firetana ny Braon ny ministerany Atitany ny atoandro teo hatreny amin'ny fotoanana nyratana mbola tsy fantatra ny nahatonga ny loza izay nandripaka Braoampolo tetsy amin'ny patte d'éléphant Anosy. Sarotra ny fifehezana ny afo no ny rivotra mifofofo tany amin'ny riana fafito naharitra orairay izany raha ny fanamariana avy amin'ny sampana mpambonjy voina. Misokatra kosa ny fanadihadina mikasika ny antony niteraka ny firetana hoy ny ministry ny Atitany Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Nitrangana firetana tao amin'ny riana fafito ao amin'ny tranoben'ny ministerany Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay misy ihany koa ny birao ny fitalehavana kapoben'ny polisy pirenena. Birao efatra ny voakasika ny afo mivantana saingy noho ny fiparitany afo dia nianaka tamina birao miisa 10 zany voafehin'ireo mpamonjy voana ihany ny afo na dia nisedra fahasahiranana azy izy ireo tamin'ny famonoana azy vokatry ny rivotra be teny ambony-drihana. Fotoan'izao araka ny hitanareo io dia efa voafehiny afo dia efa maraparana ny atao hoe tena fitandrovana tanteraka tsy sin'ny afo tsony zany ny pompier amin'izao fotoan'izao izay hitondrana ny fisaorana sy pakasana satria raha vao naheno ny antso dia tonga ry zareo ary niezaka ny fehiny afo satria fantatrareo ihany fa avoavo io toerana io riana io dia tsisy rivotra manakana mihitsy dia somary mafimafy le rivotra dia nalaky be ny fitaran'ny afo zay natonga n'le izy hoe tamin'ilay efitra anankiray ny natombohan'ny afo dia ohatrany hoe vetivetika ilay izy dia nianaka tany amin'ireo efitra hafa fa voafehin'ny mpamonjy vonina sorana an'Andriamanitra koa fa lay colonne d'eau zany amin'ny escalier mitondra ny rano le nandeha tsara zany dia nahafahan'ny pompier zany tsy tonga dia nahazo ranona tany amin'ny 7e étage. Araka ny fanazavana ihany ny birao ny fitalehavana kapoben'ny ministerany Atitany izay tsy nisy olona niasa tamin'io toerana io no tena nahitana famaizana noho ny fifandraisan'io birao io amin'ny birao ny polisy pirenena izay miasa amin'ny riana ambany anefa dia ireo polisy no nahatsikaritra voalohany ny firetana. Namafisy ny ministra fa misokatra ny fanadihadiana mikasika ny antony nahatonga ny firetana ary miandry am-pitoniana ny vokatra ny fanadihadiana iandraikentan'ny polisy pirenena izany ny rehetra. Dia misy service maromaro misy ny ao amin'ny resaka gestion ny resaka armement sy ny question ny sécurité zay zany no tena hoe voakilitry ny afo tao zany. Ny polisy aty ambany zany no nahatrikaritra n'ilay entona ilay fofona sy le entona no nandeha niakatra tany dia nanokatra n'le efitra mory zareo efa le afo redareda be zany ny tao dia tsisy eny birao mpanjakana hoe taratasy daholo ny kirakirainao ary anisan'ny tena hoe napalaky raha hitanareo le izy teo misy rideau dia le rideau mirehatra dia le dossier rehetrarehetra mirehatra dia malaky be le fandehanan'le afo zany. Tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy vokatry telozidi raha nitatitra avy amin'ny mpamonjy voana polisy iray niakatra nijery ny zava-nisy tany amin'ny riana fahafito no navotana ka tsy nisy na ina ny ainy. Ny antony firehetana aloha zany dia tsy fantatry ny mpamonjy voina fa misy ny namana avy ao amin'ny polisy izay misahana izay ndraikitra izay hanome antsika ny valiny hoe inona marina ilay zavatra ny rehatra inona no nahatonga ny firehetana. Rehefa tonga tao amin'ny riana fafito moa zay nisy polisy namana koa mbola taraiky tao fa so ihany nanana réflexe izy dia nifindra tao amin'ny riana tao ambony tany amin'ny riana fahavalo zany tany izy no nataon'ny sapeur pompier sauvetage. Izahay moa zany tonga dia namono ny afo efitra valo no may tanteraka tao amin'io riana fafito tamin'ny 20 minitra no maty tanteraka ny afo. Manao antso amin'ny ministerany Atitany ny sampana mpamonjy voana mba hijery akaiky ny fotodrafitrasa sy ny voka-dratsy nateraka ity famaizana ity hijerena akaiky ny fanamboarana sy ireo fitaovana tokony soloana.
Vao makasika ny fitsinjaram-pahefana kosa indray mbola misedra olana goavana amin'ny fomba fitantanana ny vondrom-bahoaka Patra eto Madagasikara indrindra eo anivony commune izay tokony ho ivony fitsinjarana sy fampiarana ny fahefana eny ifotony. Maro ireo sehatra no tsy mazava ny andraikitry ny commune sy ny ben'ny tanàna eo ihany koa ny andraikitry ny ministera ka miteraka fahasarotana ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana izay nataona ben'ny tanàna iray. Ilaina ny fijerena manokana izany amin'izao fotoana ny fanavozana izao raha ny fanazavana ny antsipiriana izay eo amin'ny rindran-tsary ny aro-tanjona. Ohatra iray akaiky ho an'ny fahasarotana eny anivon'ny commune ny resaka fananantany. Na dia ny commune aza no mandray ny etran-tany dia tsy ny commune no mikirakira mivantana ny olana ny fananantany. Vokany rehefa misy olana momba ny fananantany ao amin'ny commune dia ela ny famahana azy satria miandry ny fidiran'ny rantsana ambony na ny ministera. Malona izany, maro ny mpandinika sy ny faneho-kevitra no milaza fa ilaina ny fandrafetana mazava ny andraikitry ny commune sy ny ben'ny tanàna mba hipetraka ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ireo rafitra eto Madagasikara. Ny commune no mandray ny etran-tany fa ny commune tsy mikirakira ny resaka fananantany. Ny commune no tompony andraikitra voalohany amin'ny fanajariana ny tany fa ny commune tsy mandray mihitsy momba ny resaka fananantany. Nefa ireo misy saringotra. Tsy tokony commune ve no tokony hafantatra be kokoa ny mahakasika ny tany ety aminy raha mihoatra ny fanjakana fohy be. Nefa na ny fakan'ny commune ny etrany ary raha tsy manana ireo atao hoe mombamomba na mikasika ny tany eto amin'ny commune na ny fomba ahoana no akany ny etra zay tokony hiditra aty aminy. Raha ohatra ve hoe mba ahitsy santionany fotsiny le resaka fananantany, raha ohatra ve ahintsy hoe ny conservateur dia ety anivon'ny commune amin'izay fa tsy mba ilahatra any amin'ireny domaine PDB reny dia aty anivon'ny commune no maka ny juridique, aty anivon'ny commune maka ny plan ny tany miaraka amin'ny fanjakana mazava ho azy, ireo mpiasa mpanjakana ireo mazava ho azy no mikirakira miaraka amin'ny commune. Inona ny olana raha ohatra koa ka mba hoe ampidirina aty amin'ny commune ny vidin'ny juridique sy ny vidin'ny plan ny tany. Ohatra izany zavatra teneniko izany mety tokony havaolana PDB eo amin'ny resaka olana fananantany izany zavatra izany. Tahaka izany ihany koa ny resaka fitaterana. Ny ministeran'ny fitaterana no miandraikitra ny fitantanana ny lalana sy ny fanaraha-maso ny fitaterana. Ka sahirana ny commune rehefa misy olana momba ny fitaterana ao anatin'ny commune. Tsy afaka miasa sy mandray fepetra avy hatrany ny commune fa mbola miazo ny ATT sy ny ministera vao afaka ny amaolana raha ny fanazavana. Ny ben'ny tanàna manana fahefana amin'ny resaka fanajariana ny tany, zany hoe eto ho ataoko terrain am-baolina, eto ho ataoko centre commercial sy ny sisa. Nefa ny ben'ny tanàna tsy manana fahefana amin'ny resaka fananantany dia ahoana moa zany ny andidiana hoe eto ataoko an'izao nefa le resaka fananantany ary tsy zavatra ohatran'izany no mahatonga anio resaka fananantany io tena hoe PDB any amin'ny tribunal raha ny fahitako azy amin'ny maha-ben'ny tanàna. Santionana zany fa anisan'izany ihany koa ny resaka fitaterana jereva eto Antananarivo sy ny manodidina io. Maninona ny hoe ny ministera mihitsy no mia amin'ny resaka fitaterana ato anatin'ny commune Alasora sy ny manodidina ohatra fa ny Antananarivo renivohitra zao izy no mia anazy. Ben'ny tanàna zany raha ohatra ka mitaraina ny vahoaka hoe tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny asa fitaterana ato anatin'ny commune dia tsy maintsy mbola andeha akany amin'ny ministra ny fitaterana, ny ATT sy ny sisa rehetra izay vao havaolana. Ny fitsinjarana sy ny fanapariam-pahefana matotra sy mazava dia fototry ny fitoniana, ny fahombiazana ara-pitantanana ary ny fanomezana fahefana mivantana ho an'ny mponina amin'ny sehatra ifotony. Raha tsy mipetraka izany dia mbola ho marefo sy miankina amin'ny rantsanambony ny commune ka tsy hita ny tena tanjon'ny fanapariam-pahefana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Makasika ny fitantanandra-panjakana izay hatrany andraikitra telo no tokony ho sahany ny fanjakana teteza mita dia ny fanatanterana ny asa maika na ny urgence, ny fikarakarana ny fikonan-doam-pirenena ary fanomanana fifidianana madio hoy mon père Prosper Ratovo Mananarivo.
Ny ankoatr'ireo dia andraikitry ny fanjakana voafidim-bahoaka ara-dalàna ho iatran'ny faneo-keviny. Raha ny zava-misy dia isan'ny maika ny famerenana ny fandriam-pahalemana manerana any Madagasikara ho ity mpanao gazety no sady mpandinika raharam-pirenena ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindatsariny ny ari-tanjona atrany. Natao hitondra vonjy maika ny fitondrana teteza mita ka ny tanjona lehibe dia ny famerenana ny filaminana sy ny fitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana ary ny fanomanana ny lalana mankany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara hoy mon père Prosper Ratovimananarivo. Noho izany tsy tokony iroso amin'ny famolavolana politika na programa ankapobeny maharitra izay tokony ho andraikitry ny fitondrana voafidy ara-demokratika hoy ny fanamafisana. Mbola olana goavana iainan'ny malagasy maro ny tsy fandriam-pahalemana izay tokony fantohan'izao fitondrana izao satria asa maika na urgence izany hoy ny fanazavana. To mandeha ila nefa ny endriky ny fanjakana mijoro amin'izao hoy ny fanamariana satria tsy misy soro-dalana mazava hoy hatrany ny faneo-kevitra. Be dia be nge ny olona any ambanivohitra any taraina amin'ny faritra Ambato-Finandrahana eny, amin'ny faritra Atsimo reny ny tsy fandriam-pahalemana zany be dia be. Ary manahirana ao anatin'ilay tsy fandriam-pahalemana mampitaraina ny olona dia lasa misy firaisana tsy kombakomba atao amin'ny manam-pahefana samihafa. Miaro na manabotra ny leta samy mihitsy. Ny faharoa ilay hoe ny fitantanam-bola. Ozy hoe tsy manam-bola tsika nefa ohatra misy vola ihany atao hetsy roa zarazaraina sy ny sisa mitovy amin'ilay teo aloha ihany zany. Ary ny fahatelo dia ataoko ny fanomanana ny concertation io. Reo aloha zao maika raha amin'ny hoe rafitra teteza mihitsika ao aorianan'izay zay vao mandeha le hoe PGE sy ny programme ankapobeny amin'ny fanjakana satria tsy anjarany zareo manantanteraka an'izany fa zay olona hitondra. Ny olona hitondra izy mbola ny any amin'ny faritra nge mbola afaka koa ny etaetany. Ny fisavoritahana amin'ny asa tanterana tahaka izao no isan'ny mahatonga ny adihevitra momba ny toerana misy any Madagasikara hoy hatrany mon père Prosper Ratovimananarivo. Mila faritana mazava ny hoe teteza mita na fitohizam-pitantanana no ataon'ny fitondrana satria zavatra roa samihafa no sahanina ao anatin'ireo. Rehefa tsy voafaritra mazava ny lara-pamehana dia very lalana ny fitondrana. Tsy ny famolavolana programa maharitra no maika amin'ny fanjakana teteza mita fa ny famerenana ny filaminana sy ny fitokisan'ny vahoaka. Ny ambiny dia andraikitry ny fitondrana voafidy ara-demokratika hoy hatrany ny fanazavana. Nisy tanjona mazava napetraka teto amin'ny firenena dia ny fanovana no takin'ny vahoaka ka nampanantenaina ho fototry ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. To fanovana olona fotsiny ihany nefa no zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ireo mpanao politika sasany. To mbola miverina miseho indray kosa ireo fomba fanao sy ny zava-nisy teo aloha. Tsy fanoherana ny fanitsina hoy ny fanamafisana izay nataony ireto mpanao politika ireto. Ny antsipriany izay rindratsariny ny ari-tanjona. Ekena fa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny sehatra maro hoy ny mpanao politika. Saingy adino tsikelikely ny fanovana goavana sy ny fototra izay nanorenana ny fitondrana. Manoloana izany indrindra no mampametra-panontaniana raha toka misy mampijabaka na tsy ny filoam-panjakana ka mahatonga ireo faneo-kevitra sy kabary everiny maro fa mampametra-panontaniana tato ato. Fanovana lalina no antom-pijoroany ny fitondrana ankehitriny hoy ireo mpaneo-hevitra mampatsiahy. Ao anatin'izany ny fametrahana lalana mazava iampitany firenena amin'ny tena fanovana notakiny toy ny fikarakarana fifidianana madio sy mangarahara mba hanana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy filoam-pirenena voafidy anatin'ny fahamarinana. Tozary adino nefa io andraikitra lehibe io hoy ihany ny faneo-kevitra. No enjena zany hoe tiako lazaina dia izao laha ny andro manenjika olona fotsiny ilay fanjakana fa tsy manao ninena fa variana ilay olona. Anenjika laha ny andro manenjika ny mpitondra teo aloha fotsiny izay navita lalina mily kilometra no ataon'ilay fanjakana fa fehiny dia tsotra lasa manao propagandy ilay mpitondra fanjakana. Matoa ianao mandeha manenjika olona laha ny andro manenjika olona dikan'izany ianao zany te hisongatina. Nazava tsara mihitsy ny teniny tamin'izay fotoana izay hoe anao fanovana zany hoe hovana daholo ny zavatra rehetrarehetra taloha dia lasa ny zavatra taloha fa zava-baovao zany.
zaza mitomany ery ananiny ery ve no alainao dia ampidirinao amenao chevalier de l'ordre national aminao soso mba iza le olona le taritaritina ohatry ny lelika taritarity gendarme metoerana koa le olona taritaritina fa le fanjakana fahalalako anazy le fanjakana amin'izao fotoana izao tsy tonga le tanjona de zavatra de amin'ny vahoaka sy le zavatra tadiaviny. Ankoatra izay tsikatra ihany koa hoy ny fanehoan-kevitra ny tsy fahitana ny finiavana mazava amahana ireo olana miverimberina eto amin'ny firenena. Endry ny malagasy saingy rehefa mandalo sedra sy fahasairana na mitovy mandritra ny 7 taona dia miverina ao anatin'ny kriziany ny firenena. Noho izany ny famahana ireo olana fototra ireo no tokony ola rampamehan'ny fitondrana ankehitriny raha ny asa andavanandro sy ny fampiodinana ny raharam-pirenena kosa dia andraikitry ny ministera tsirairay. Ary hatramin'izao tsy mbola ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia hita hoe tsy miezaka mamaha an'ilay olana miseho eto Madagasikara isaky ny fito taona hoe misy tsy fetezana foana anefa ny zany mihitsy ny tokony eritreretra efa tsy mety foana ny zavatra niseho hatramin'izay dia mbola zay ihany ary zay foana anisan'ny mitazona ny firenentsika lasa firenena mahantra. Tokony hanao effort zany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary tena hoe io fotsiny aloha vany hoe andao aloha elantsika io resaka crise politique cyclique io isaky ny 70 taona dia misy fanovana foana eto Madagasikara. Andao aloha io fotsiny nodiniana inona ny tokony elana amin'io satria na inona ataontsika na inona ataontsika tsy handroso mihitsy Madagasikara. Na hosokafanao ny resaka permis tonga indray ny anankiray dia anakatona ny resaka permis miniesa ny rehetrarehetra dia dikan'izany tsy handroso mihitsy tsika. Tonga ny anankiray manao ny plan d'éducation nationale eto tonga indray ny anankiray dia efa manova indray tsisy zavatra mipetraka mihitsy ahafahan'ny firenena mandroso ary tsisy stabilité mihitsy ka raha manana fitiavana fitanindrazana maro ao aloha vany hoe andao aloha rafitra izy ny tokony amboarintsika mba tsy isian'io crise miverimberina io. No mamfisin'ireo mpaneho hevitra fa tsy fanoerana fa fanitsinany lalan'ny mpitondra manoloana ny firenena iombonana ho fikatsahana hatrany masoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy manontolo no antony izay fampatsiahivana izay. Antoko velona sy miaina nandritra ny 12 taona ny antoko kintan'ny Madagasikara miarady amin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana ny antoko ankehitriny saingy tsy manohana sy manaiky be fahatany ny fitondrana fa ijoro arifany ho an'ny mpitondra ankehitriny ny antsipriany izay tantery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsahariny Mathieu Princy. Nanota teto amin'ny firenena ireo mpiara-dita amin'ny fitondrana teo aloha raha ny fanazavana nomeny antoko kitana androany no afisiny izy ireo fa isan'ireo antoko nanampy tamin'ny fanonganana ny filoha teo aloha izy ireo kanefa tsy mba isan'ireo antoko nitady toerana sy nanao ady sisika teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha noho ny antony maro ara-politika anisy teto amin'ny firenena mitaky ny andravana ireo androm-panjakana ny antoko kitana mba ahafahana mitondra ny fanavaozana marina sy tsara fototra eto amin'ny firenena. Manohana président Mikael amin'ny zavatra ataony io. Zahay miazo rao dia mato président akitsy-po ny resahana iny. Akitsy-po fitiavana. Raha vao io androm-panjakana misy io. Raha vao io député io président. Raha vao gouvernement io président ny fandavanao an'io dia makany fiboahanao amin'ny grande porte fe colonel amiketo colonel avoketo fa tsy manam-piavana iaro anao zany io fa ndreo dia ahoana izy gozony sezanao fa raha vokitinao kely io ka tsorinao teo tonga dia mitsakana fahavalonao reo kitanao aby nifony sy ny fantsiny. Miantso ny mpiray tandrazana ny antoko kitana mba hironany amin'ny lalan'ny firaisan-kina sy ny fihavanana raha tena hitondra fanavaozana marina eto amin'ny firenena tsy tokony atao tsinitsinina ny hevitry ny hafa ary manao antso ny antoko mba tsy hamerenana ny zavatra tsy nety nataon'ny mpitondra teo aloha. Firenena manana ny fiandrianany Madagasikara tsy mandà ny fiarah-miasa na avy aiza na avy aiza fa kosa tsy hoekelay ny fanitsakitsahana ny fiandriana ny firenena malagasy
na firenena iza mieriterita anitsakitsaka ny fiandrianany ty fireneny ty efa namo izany raha zanay agny nahazona zao fahaleovatena zao ka tsy sanatria mbola isy firenekafa indray mieriteritra anitsakitsaka ny fiandrianany firenena malagasy ka tsy hoekena na avy amin'iza na avy amin'iza tsy mbola mazava amin'ny vahoaka malagasy hoe inona marina ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena ho kosa ny filoha nasionaly ny ty antoko ty manohana zato isanjato ny fitondrana ny antoko saingy mitaky ny hanavaozana ny lalam-pandrenana izay misy amin'izao fotoana mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko kosa nefa ny ireo fondation tia ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana ho apetraka noho izany tokony atao mazava io fanavaozana tia napetraka io tokony hazava ny mpanao politika zay manohana azy fotony hoe inona mariny ty re fondation tadaviny mpitondra fanjakana ty tokony hazava io fa raha izao miazoazo zao dia atahorako satria sika zao a mitagnina amin'ny sambyloka dobora ohatra ka sy manaka sika magnano anio sambyloka no entinao hitatanagna firenena dobo tsy mora ny fanarenana ny firenena izay latsaka tao anaty lalina raha ny fanazavana trany miantso ireo atoko hafa toy ny tiako Madagasikara sy ny hery vaovaon'ny Madagasikara ny antoko kitana mba hiara entana sy fanometanana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana koa dia manao antsoavo ho amin'ireo filoha teo aloha ny filoha Marc Ravalomanana zay efa manometanana ny tiako Madagasikara ny filoha era John Mampianina zay isin'ny HVM zay vondrona niaraka atsika tao anatin'ny RMDM na nietsika fotsy maro zay niresahana zay teto zay ndao tsika ifanometanana tena ankitsy-po ho an'ny fitondrana refondation mba tena hipetraka marina tena refondation tadiavin'ny voaka malagasy ho fanovana zany agny amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ny voaka malagasy joroanao Andriamato Colonel Lareto dia manao antsoavo aoka ho avana le mampiandry mpivavaka samaritana mahatsara sitraponao igny tena merci bravo fa avao tsara kosa le mahamiaramilanao ny jamo tsy fahefagna atsika nisy fanonganam-panjakana teto ka tsy maintsy arena raha isoragnanao zay satria niantsoantso ny voaka malagasy avoto izahay dia nagnavitra anao dikan'izany mirosotsika fa tsy miemitra ho any amin'ny refondation tena izy tontolo sandroany tetỳ amin'ny Soli Motel Anosy ny fankalazana ny 17 taona ny antoko notroniny ireo mpanao politika maro atoan'ny sekretera nasionaly ny antoko PSD ny solitena ny RMDM sy ny maro hafa fahatsarona amin'ity androany ity kosa ny daty ny 7 febroary 2024 tsy nisy fiovana ny tolona natao tamin'izany hoy monjaroindefo zafy tsy mivalo tsy misy tanteraka ihany koa ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka ka ny afara tamin'ny tolom-bahoaka indray ka na tafapetraka ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao tokony ho tsarona atrandry ny tolon'ny vahoaka malagasy ny fandimby teto amin'ny firenena ary tokony ifantohana ny dinika nasionaly ny antony mampiverimberina izany mba isoroana amin'izay mba irosoana amin'izay tena fampandrosona marina sy adina tanteraka amin'ny fahantrana hoy ny fanehoan-kevitra ny antsiprian'izay tanteriny ando miaratina eo amin'ny sary sindratsary ny aro-tanjona feno 17 taona katroko androany sabotsy ny rara 7 febroary 2024 nisy nietsy bahoaka sy ramandrika teny Ambotsiroitra rehefa romeny andro rajoelina sy ny ekipa mitoromarika nandapa ny olona teo amin'ny kanja ny 3 maro ireo namony aindry nisy naratra ary nitondra takaitra vokatra izany raha iverenana ny tantara voateny amin'ny kanja ny 3 dia efa nandeha ny resaka fakana ny lapana Ambotsiroitra tranga izay lazana fa tetika efa nomany ity raha ity ary tsy efa miala tamin'izany filoha teo aloha andro rajoeliny omena ho an'ny gouvernement de tetezamita io toeran'io ka dia anareo ny manapaka tompoko lasy tompoko vavy amin'izay hetsika tokony atao na tafondro ny ipoka na basy ny ipoka asakana ny totsika tompoko lasy tompoko vavy mangataka ny sodranonareo nareo mety sodrano hoany fa za kosa amonjy ny sodina raha amenareo sodrano tompoko lasy tompoko vavy ho anaitsika androany ve ny lapatsika tonga dia mandeha zany sika zao aka ny lapana Ambotsitoa
rehefa tsy naongana ny fitondrana ravalomanana ny fandrobanana taony 20 janoary 2020 dia nitady fomba hafa ireo mpanonga-panjakany ka nanomana ny daty ny 7 febroary voarakitra anaty oronan-tsary ny tedi-dratsy sy ny fivoriana politika nataon'ireo mpanao politika niaraka tamin'ny andro rajoelina izay notantery ny fandarana reporteur vokary ny fahitalavitra frantsay France 24 tetika izay nentina nanasoketa ny marika ravalomanana nilazarana izy ireo hoe tsy maintsy manao accusation na fa namelohana ny marika ravalomanana isika lazaina ohatra fa marika ravalomanana dia mpamon'olona na ihany koa ravalomanana mpamadika tandrazana raha niresaka ireo mpanao politika nivory ireo entina nampahomby ny fanonganam-panjakana sy maintsy manao accusation. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. nampitombo ny fianjanana ara-politika ka niafara tamin'ny fialan'ny marika ravalomanana tamin'ny volana martsa 2020 sy ny fandraisan'ny andro rajoelana ny fahefana izany nanomboka teo tsy nitsahatra ny korosofana ny firenena fanonganam-panjakana no nisy tamin'izany fotoana izany mbola mitaki ny tena fanovana kosa ny malagasy 17 taona tsy aoriana tsy nisy mangirana tsy nisy fiovana ny tolona natao tamin'izany hoy monja riondefo tsy nisy tanteraka ihany koa rehefa mparantenana natao tamin'ny vahoaka ka nifara tamin'ny tolom-bahoaka indray ary na tafapetraka ny fitondrana fanavaozana ankehitriny nefa ny mampalahelo taty aoriana dia rahantsika mahita fa tsy misy fiovana izany ary betsaka ny orinasa hitantsika fa natao antsojay ary na nitenako zao afa dia isan'ny niainan'izany na dia isan'ny hoe vy nahitana sy angadina nanana ny fanovana tena izy tamin'izany fanovana tsy mihetsika ny fanovana tamin'izany ka nahatonga ny fiovantsika nakany tamin'ny repoblika zany hoe mbola le zavatra nisy tany aloha ihany no niaina dia rahantsika mahita fa nareo mpanao gazety niainan'izany amin'ny fanagajana tsy amin'ny antony ny mpanao politika ny tsy mitovy hevitra ny fanenjehana ary ny fanapotehana ny mpandraharaha toe-karena malagasy lilalidy tanteraka zany dia zany misany nahatonga an'ireny fihetseketsehana sy fanovana ka nahitantsika amin'izao refondation izao tokony ho tsaroana hatrany ny tolom-vahoaka malagasy ny fandimy teto amin'ny firenena ary tokony fantoha ny dinika nasionaly ny antony miverimberina izany mba hirosoana amin'izay tena fampandrosoana marina sy iandiniana tanteraka amin'ny fahantrana hoy monja riondefo izay mangataka amin'ny mpitondra ny ametrahana memorial ho an'ny tolony taon'ny tanora 2022 ka natongavana amin'izao fanavaozana izao vaovao makasika ny toe-karena kosa indray ny sedra fasahiranana ara-toe-karena efa ho antonany maro i Madagasikara na dia misy aza ny fitombona kely eo amin'ny ari-karena fahobe dia mbola marefo ny toe-karena eto amintsika sady miankina betsaka amin'ny fambolena sy ny asa madinika izany ny fanadiadiana ara-toe-karena dia mampiseho fa ilaina ny fifehezana ny fanakalozana ara-barotra sy fanamafisana ny famokarana anatiny mba ampitomboana ny fahamatorana sy ampilamina ny toe-karena hoy ny mpahay toe-karena Serge Imbe Jovial ny antsipriany izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjony araka ny antotany safarany dia manodidina ny 570 isanjaton'ny malagasy no miaina ambany tsipiky ny fahantrano ka anisany ambony indrindra ty Afrika sy maneran-tany izany ta izany any ambanivohitra no tena ahitana izany fahantrana lalina izany satria mahatratra 20 isanjato eo ny mponina ao no miaina anatin'ny fahasahiranana ara-bola raha eo amin'ny 50 isanjato kosa no antanàn-dehibe raha ny ari-karena fahobe indray dia mitombo amin'ny ta efatra hatramin'ny 5 isanjato eo isan-taona i Madagasikara na izany aza everiny mpahay toe-karena fa tsy ampy izany fitombona izany raha oharina amin'ny fitombony isan'ny mponina vokatra izany mbola ambany dia ambany ny ari-karena isan'olona izay tombanana eo amin'ny $900 amerikana eo isan-taona mametraka any Madagasikara ho isan'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany manampitrotraka ny fahalemena ara-toe-karena ny fiankinan'ny firenena betsaka amin'ny sehatra ny fambolena izay tsy voajery araka ny tokony ho izy hoy ny fanehoan-kevitra fa isika ho aveko nay mandeha zany ny appréciako nay amin'ny gouvernement sy ny sisa fa tsy hoe ho tonga indray ny fotoana dia anafatra vary ny fitondram-panjakana dia izarazara vary ny fitondram-panjakana tena zay le mahamoetra satria manimba ny tontolo ny ambanivohitra mihitsy zany ny ataoko hoe ny fiarikarenana ny ambanivohitra satria mampiraviravy-tanana ny olona zany dia io lalana io talohany antsika raha mitaraina lalana
mialatsiny fa samy tsy betsaka ny tsy nahavita le lalana kely le lalana nefa any ambany vohitra ny taraina ny olona fa zao mandrapatonga le izy aty amin'ny toerana anjifana azy de potika tanteraka daholo ny lalana rehetra zany hoe mampivokatra zay ny frais zany no mitombo fa le vidy mivokatra ny tatsatsy maintsy mienana satria be ny masokarena le izy vao tonga ty ampinana inona no raisin'ny fanjakana am'izany za de anisan'ny faly mihitsy am'izao fotoana zao ary renin'aigna na ny lalana fa mamokatra io na ny lalana ty amin'ny akaty amin'ny tanan-dehibe ary anana politika maro tsika am'izay fotoana zay politika mazava reny zao manahirana be mihitsy ary efa nedikevitra zany taloha ela be reny le tonga de mampiditra masomboly safitra eto amitsika mety vaolana kely fa atraizany vokatra reny nefa reny ny tena mifikirana lo zay andao tsika anana vaolana maritra fa raha tsy io tontolo ambanivohitra raha tsy io mpamboly vary satria amin'ny tontolo ambanivohitra fambolena 5-7 mpamboly to Madagasikara mbola voly vary aloha ny ataony anatin'ny 20 isan-jato tatsaha io ka ahoana ny fampandraisana an'io mba hanana fierikarena mendrika ireo olondrao ka hiala am'izany fahantrana hiala anatin'ny tebitebiny tsy mandripalemana indrindrindra fa varatra ny andro zao ilaina ny fifehezana stratezika ny fanakalozana arabarotra sy ny fanamafisana ny famokarana anatiny raha tsy voafehy ny fanafarany dia miena ny vola eto antoerany miamafy ny fiankinan-doha amin'ny entana avy any ivelany ary miakatra ny vidim-piainana ny fanaraha-maso ny fanafarana vokatra fototra sy ny fampirisihana ny famokarana eto antoerana kosa dia mitondra fitoniana arabola sy ara-tsakafo ary mampiaina ny fahantrana hoy kosa i Serge Imbezovial izay manampahaizana manokana momba ny toekarena tsika zao na varo hoantsika azy afaratsika 700 000 tonnes 700-800 000 tonnes l'année dernière zany zavatra afaratsika impact devise ny vidianana ny vary nga vidinao amin'ny ariary tsy maintsy devise ny vidinao amin'ny impact n'izy iny ao de misy ny déficit commercial balance commerciale déficit io zavatra rehefa déficit ela misy impact ny amony azonareo tsara de zay ny le problématique am'seho eto foana fa raha manao production interne tsika zany hoe favorisena ny resaka industrialisation interne ny resaka agriculture interne io tsy manafatra ferana ny fanafarana zavatra ny ivelany loatra fa manao exportation betsaka tsika lavan'iny zao tsika maty tsy manao exportation tsy mampita devise amitsika reny ina ny produit exporté tsika mampita devise amitsika eo ihany koa le matière première atsika eto mivoaka any de miditra produit fini manina izy raha patao valeur ajoutée zany rehetra betsaka ny paramètre io fa io moa zany zavatra tsy azonao fitinina hoe olona fotsiny midire amin'ny tontolo anariary ina ny antony zao samy manana ny théorie fa paramètre fampiankana daholo reo zavatra rehetra zay jinjainao any afafinao zay ny teneniko amin'ny économie y a pas de miracle y a pas de miracle zay ataonao ihany io ny afafinao io ny jinjainao tsy fanakanana ny fampandrosoana ny fifehezana stratezika ny varotra raha ampiarina amin'ny fomba voalanjalanja sy mangarahara dia mampilamina ny toekarena manatsara ny fidiram-bola ny vahoaka ary mametraka fototra matanjaka ho an'ny fampandrosoana maharitra mila politika mazava sy entitra amin'ny varotra sy famokarana anatiny Madagasikara izay mahakasika mivantana ny fiainan'olona andavanandro sy ny fahaleovantena ny firenena ara-toekarena raha ny fanamafisana hatrany fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny dingana voalohany amin'ny tetikasa industrialy eto Madagasikara taoriny ny fanaovantsony ny fifanarahana ankapobeny mialoha teo amin'ny fitoram-panjakana malagasy sy ny vondrona internal Tsingshan Oldin fifanarahana zay mikendry ny fametrahana fiaraha-miasa voarindra sy maharitra eo amin'ny fanjakana malagasy sy ity vondrona industrialy ity ho fampiroboroboana ny tetikasa industrialy mamorona sanda ambony tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny fahaiza mamokatra sy manodina eto antoerany ny fampitana fahaiza manao sy teknôlôjia ary famoronana asa maharitra ho an'ny malagasy vinavinaina andrakotra 10,000 hektara sy manodidina ny 10 kilometatra amin'ny morontsiraka ny dingana voalohany ao anatin'izany no anorenana seranana manokana serana mpiaramanidina lalana migodano tambanjotran-jiro ary koa fotodrafitrasa fonenana arabarotra ara-pampianarana ary ara-pitsabony ka amorona tsikelikely tanàna industrialy moderne mampiray ny famokarana ny fiainana andavanandro ary ny fiarovana ny tontolo iainana ampiasa vola manodidina ny $10 miliara ano any ity tetikasa ity mety atratra $10 miliara ny fanondranana isan-taona rehefa vita tanteraka antenaina amokatra etra 500 hatramin'ny $10,000 ary amorona asa 10 alina ka hatramin'ny ray hetsy mivantana sy ankolaka izany
nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy ny anangana komity pitarika ahitana solotena avy amin'ny kabinetra ny gouvernemanta ary ireo rafitra stratégique iara iasakaiky amin'ny solotena ny Tsingshan miorina eto Madagasikara manoloana ny alabeazany ity atetika sa ity. Famroso any amin'ny fikaroam-baolana entina mampiasa vola eto Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka amin'izao fotoana izao. Sehatra iray lehibe ahafahana mampandroso ny firenena ny fambolena sy ny fiompina. Tany mirefy iray hetsy hektara no vonina anatanterana ireo tetikasa avy amin'ireo mpampiasa vola avy any ivelany. Raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny fambolena sy ny fiompina. Ho voakasika avokoa ny faritra 320 anamafisana ny famokarana sy ny etsika ny tsena anatiny sy ivelany raha ny fanazavana. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince no mitatitra ny Antsipri Ambovao. Tetikasa iray miompana amin'ny fambolena sy fiompiana ny Invest Madagascar mpampiasa vola avy amina firenena misy 520 no nanambara ny fahavonona ny ampiasa vola eto Madagasikara amin'ny alalan'io rafitra io. Maro lafy ireo tetikasa kasain'izy ireo tanterahana izay heverina fa hitondra asa ho an'ny mponina ampitombo ny famokarana ary hanamafy ny fahaleovantena ny toe-karem-pirenena. Hifototra amin'ny mangarahara sy ny tombontsoa iombona ny fiara-miombonantoka no amafisiny fa tsy ekena intsony ny fanararotana na fanambakana ny malagasy fa fiara-miasa aradrariny sy maharitra no kendrena. Onona zareo zany nanangana iziny eto amin'ny resaka fanodonana. Tsy raha hiteny zavatra betaka eto dia manahirana satria firenena 15 no anao investissement eto dia tsy maintsy hitanareo ihany fampilazana za moa solotena za no fidindrareo dia directeur général hitatana ny orina abetsaka ny orina isa sokatra eto eo zany dia ka eo koa ny indrindra mba apiakatra mba ho tatsamba avely tena amin'izay fa tsy hivarotra fotsiny dia hihinana javatra any dia mahatra mandra-pahafaty fa dia hoe mba ezaka zany mba hoe ganaigana eo amin'ny fampiasam-bola sy ho an'ny tantsaha. Ao anatin'ny vinana petraky ny fitondram-panjakana no anamafisana ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina izay mampifandray ny fanjakana ny mpamokatra ary ny mpampiasa vola kendrena amin'izany ny ampiroboroboana miaraka ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny paikady mazava sy maharitra nambaran'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Adjarsan François Sergio fa voafaritra ny drafitra entina mampandroso ireo sehatra roa ireo na dia mbola eo ampanomboana aza ny asa famokarana amin'izao fotoan'izao dia apetraka ho fototra ahafahana mamaly ny filan'ny tsena iraisampirenena amin'ny ho avy. Zay le modely napetraka satria le mpamokatritsika no ampitsika mba hiakatra amin'ny farim-piainana. Zay le tanjotsika sady mahazo mampiakatra amin'ny vokatra eto an-toerantsika no manampy an'ireo tantsahantsika miakatra koa ny farim-piainana. Zay zany le tanjo. Amin'ny 20 région manera Madagasikara ho jerena daholo izay fomba iara-miasa ao anatin'izay na amin'ny filière marobe izay ahafahana ilaina ao anatin'ilay tetikasa. Dingana vaovao eo amin'ny politika ny fampiasam-bola eto Madagasikara ity vinity raha tanteraka araka ny drafitra napetraka heverina fa iray amin'ireo fototra ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fambolena sy ny fiompiana ka ahafahany Madagasikara manamafy ny toerany eo amin'ny sehatra ny famokarana sy ny fanondranana eo amin'ny sehatra iray sampirenena. Vao makasika ny toetry ny andro kosa indray sy ny fiatrehana ny loza voajanahary dia mivonina amin'ny fiatrehana ny rivodoza ho avy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Benjerse amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny laminasa napetraka toy ny fametrahana ny prépositionnement isan'ireo efa miomana amin'izany ny faritra Antsinanana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny météo mantsy dia manambana mivantana ny ilan'ny avoan'ny Antsinanana nosy ny rivodoza izay ho avy amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka ka mety ahatratra ny tanjaky ny cyclone tropical. Rivodoza fahafolo ho an'ny taonan'ny rivodoza 524 sy 424 izay tombanana ahery kokoa mitovy amin'ny rivodoza Giovanni izay nandalo tamin'ny taona 2024 teto Madagasikara. Ny Antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina. Mipetraka amin'ny alofona ny fiomanana amin'ny fiatrenana ny rivodoza hoy ny BNJRC tanjony analifanana isoroana mialono mety ho fiantraikany amin'ny faritra lalovany. Ho an'ny faritra Antsinanana manokana izay ambana ny rivodoza manaraka eo arak'izay efa vinavina ny meteo efa napetraka mialono fotoana ireo laminasa raha tsy lasa fa tsy ny fametrahana ny toerana sahady ireo prépositionnement midika izany fa ampy fiomanana na ny mponina na ny fanjakana amin'ny faritra iny raha ny fanazavana.
rehefa vonona Madagasikara mihitsy rehefa vonona satria efa nanao plan de contingence tsika tany amin'ny faritra iny nomponina any zany dia efa miomana ary efa napomanina am'izany itsika no mety tsy de zatra itsika aty ataoko hoe aty ampovoantany satria aty matetika aloha de tsy de misy fa raha niny amin'ny faritra tsinanana iny dia efa miomana ary efa nanaovana exercice de simulation ny any zany efa ataoko hoe tsy hoe zatra fefa ampy fiomanana na mponina ny fanjakana moa BNGRC moa fanjakana ihany fa ny eo am'izay le impact angamany satria matetika zany izy io raha miomantsika amin'ny araka le teneniko hoe manao le prépositionnement ohatra tsika zany manomana eo amin'ny sakafo ho an'ny olona 800 tokantrano zany zao ny prépositionnement atao 800 ménages zany hoe ny amin'ny 4000 sinistré any rehefa le izy mihoatra an'izay de au fur et à mesure le izy manampy tsikelikely ny BNGRC zany hoe io zany tsy apetraka rery ho any amin'ny ilany farany bureau territorial amin'ny BNGRC na tsinanana fa na central manao ny coordination andrareo any amin'ny Akianja any amin'ny Jandalova an'ilay cyclone dia mandefa foana fa indraindray koa hoe tapaka ny lalana tsy misy ny communication iny zany mbola défi tsy ho an'ny BNGRC rery fa ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy na izany na tsy izany misy fanamby miandry ny BNGRC manolona ny fiatrenany loza voajanahary tahaka izao tonitranga tamin'ny rivodoza fity farany teo na dia efa nisy aza ny fiomanana mialoha nisy ny fahasarotana tamin'ny atrehan'izany nilaza moa ny BNGRC fa ny fiomanana misy mialohan'ny fotoana saingy ny rivodoza no avy tampoka na fiomanana efa nisy foana fa le hoe mialatsiny amin'ilay teny vahiny le pour faire face an'le izy am'izay zany eo am'izay zany miala am'le fiomanana io izy faniditra ahoana ny organisation ny BNGRC de ny BNGRC ngamany ny raha ny sakafo ndraisantsika anisany tonga lotany zany sakafo nalefa ny BNGRC zany satria ny ladialina ny tany defa mipetraka ny sakafo latsinainy efa tany Asolala latsinainy efa mipetraka Besalampy latsinainy efa mipetraka Maroboay mipetraka Ambatoboeny zay zany le fiomanana defa omeny fotoantsika fa le nidiran'le cyclone no aingana loatra zany raha iny any zay ngamba tsara ny fa zany kory tsy nampiova ny fanomanana sy ny fiomanana samihafa manko ny fanomanana sy ny fiomanana raha rehefa mitamba avao ny meteo ikorontana hatrany tontolo ivoara ny faritra andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indiana ka mampiadana ny fahazonieri vinavinainy voatra tsikelikely ity tangorinoram-baratra ity aka andrasana ny vadiny rovidoza ato anaty ny 7 ora manaraka raha ny vinavinany teknisiana dia manambana mivantana ny ilany avona tsy nananosy izy amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka ka mety hatratra ny tanjaka cyclone tropical tsy mbola isy fitraikana mitoetry ny andro eto Madagasikara kosa nefa ny fisiny ato anatin'ny 2 andro manaraka manentana ny distrika sy ny faritra Ambatsoa Analanjorofo Antsinanana ary Antala ampiatra ny fepetra mikasika ny filazana fanairana amin'ny loko maitso ny meteo mba fiomanana manolona ity tranga ity pejiny sosialy kosa indray efa natomboka tamin'ity herinandro ity ary vinavinaina fa ho azo ampiasaina ny ampahandalana nampitondra fahaisana ny mponina eny Ambodiady anatin'ny boriboritany ny fahaenina noraisiny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry Antanana ny fanatanterana ny asa rehefa hita fa tsy nisy ny fanatanterana izany nandritra ny efataona zay niandrasana ny teknisiana raha ny fanazavana anala fasahirana tanteraka ny mponina ny fahavitany ity lalana ity indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ny antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsary ny tahiriny ainy mampitondra faisana ny mponina sy ny mpifamezivezy antonany maro ity ampahandalana eto Ambodiady ity miteraka fahasahirana nagoavana ho an'ny mponina indrindra ireo ankizy sy ireo efa nahazo taona zany ka voatery mitady lalana hafa andehanana na tsy maintsy mandalo kanefa tena sarotra tsy vitsy araka izany ireo naratra sy ny anjerateto efa nitondra ny fitarainana teny amin'ny tompony andraikitra voakasika ny mponina saingy tsy nisy ny aindra ny fitarainana niditra antsehatra na maniola ny mponina ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry rehefa tonga teny amin'ny anjo vonjina taon'ny mponina na tsy asan'ny solombavam-bahoaka zany dia atao any tombotsoa iombonana ho ny fanamafisana tsy azo toazany potsiny raha tao ny fahavoazana ianany mponina tena dia tsy azany solombavam-bahoaka zany manao lalana dia ndraisiko andraikitra zany ny zany fitarainan'ny vahoaka zany dia natao ny lalana zao efa manomboka izy zao saby eo amin'ny 500 metra eo zany ny alavany dia ho atao tsara ho atao beton zany mba andaina ny olona mifivezivezy ao anatin'izay satria indrindra
am'izao fahavaratra zao a de tena mijaly le olona, misy olona fola koa, misy olona tapaka mandeha amin'ny olanana lalakely rehetra sy ny totobaty io a de indraisy ny tenanay a andraikitra zany a ny fanaovana an'izay. Herinandro zay no nanomboka ny asa dia ny vinavina zany a de ho vita amin'ity alohan'ny farany voalohana zany a izany asa zany. Ka ny tena tsipy zany a ho an'ny vahoaka ety Ambodiady a de mba hikojakoja izany lalana zay anatao zany a fa de mena ny vahoaka madiodio zany a ary mahazo mandalo eto daholo na iza fa isika dia tsy mialonjafo zany ary mbola manome toky aho amin'ny vahoaka an'Ambodiady fa raha mbola men'Andriamanitra hery dia vonona aminao zay mety rehetra ho an'ny vahoaka an'Ambohimanarina. Matsiaro fampasahiranana ny mponina amin'ny fahavitany ity lalana ity. Efa mantaona ny rahateo no nadrasan'izy ireo ny teknisianina izay nambara ny tompony andraikitra fa ho avy saingy tsy hita hatramin'izao. Tsy ny sakafo hoanay problème anay fa ty lalana ity raha fa avy ny orana raha fa milatsaka ny orana anatin'ny ranopotaka zay ny miaka midina am'tina zaza na kely maloto ny zaza miana fa makasitraka député Todsoa be no nijery teto efa be be ny tompona andraikitra teto de inona no nataon'ny tompona andraikitra teto tam'izany ho avy eo ny teknisianina efa taontsika zao mbola tsisy teknisianina de nisy tonga koa ny manaraka totohatra anankiroa no nataony fa misaotra azy aloha tena makasitraka misaotra na kely ny vitanao afa lehibe Todsoa namarana ny farana ny finiseny rehetrarehetra fa makasitraka sorina zay nandalo tetina nanao ary natetezana indronandingana tsy mampaninina anay fa misaotra betsaka tompoko. Vinavinay no vita mialohan'ny farany volana febroary ity ampandalana ity lalana izay tsy hanavahana fa hisokatra ho an'ny rehetra raha ny fanamafisana. Tsy mijanona amin'ny fanamboaran-dalana ihany ny asa sosialy tanterahina ity amin'ny boriboritany fahenina fa hisandrahaka amin'ny sehatra rehetra izay tena mahakasika ny mponina ka everina fa hitondra soiombonana ho ny solombavam-bahoaka. Isan'ny olana lehibe ny tsy fampiny ny mpandrarany fonja eto Madagasikara indrindra manoloana ny fitombony isan'ny voafonja. Mitaky fiaraha-mientana sy fanavoazana ny rafitra fitantanana ny fonja ny sendika ny mpandrarany fonja ho fiantohana ny filaminana sy ny fanajana ny zon'olombelona eny anivony toeram-pamonjana raha ny fanadiadiana izay nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny satrindratsarin'ny Mathieu Princy. Isan'ny olana goavana eo amin'ny tontolon'ny fonja eto Madagasikara ny tsy fahampiny mpandrarahany fonja mifanindran-dalana amin'izany ny fitombony isan'ny voafonja andro aman'alina akava maika mampitombo ny fahasahiranana eo amin'ny fitantanana sy ny fanaraha-maso azy ireo araka ny antotany safarany voaray manodidina ny 3 alina mahery ireo voafonja manerana ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao na izany azy tsy mifanaraka amin'izany izany ny isan'ny mpandrarahany fonja ka tsy ampy ny antohana tanteraka ny filaminana ny salaman'ny voafonja ary ny fanajana ny zon'olombelona eny anivon'ny toeram-pamonjana. Tena tsy ampy ny mpandrarahany fonja satria ny fonja tsy mitombo, ny voafonja mitombo foana isan'andro ny fotodrafitrasa efa miasimba. Zany tena nisany nangatahanay ilay sekretera mpanjakana hiadidy anay mba hahafahanay hiadina ny tombotsoanay eo anivon'ny gouvernemanta. Zany hoe tsisy mahafantatra ny mpandrarahany fonja raha tsy zahay mpandrarahany fonja ihany. Tsisy mahafantatra ny bezoenay raha tsy zahay tompony. Any ka lasa sahira zay satria tsy zahay no ikonsiltevany momba anay fa koro hafa. Ka raha tena mahaolana antsika amin'ny tontolo mpamonjana eto antsika tokony mena fahaleovantena tanteraka mpandrarahany fonja. Ilaina araka izany ny fifanantonana sy ny fiara-mientan'ny ministera mpiahany fonja sy ireo mpandraraha eny fotony mba ahitana vahaolana maharitra sy mahomby anisan'ny vinavina amin'izany ny fanampiana piasa sy ny fangatahana ny sekretera mpanjakana manokana isahana ny fandrarahany fonja ary ny fanavaozana rafitra hitantanana ny fonja. Maresaka iraisam-pirenena raiky amby 30 raha kely ireo olana moiny ainy ary 70 naratra vokatry ny fanafiana tamin'ny bomba atao amin'ny trano fivavahana silamo Sita izay iray atao Islamabad ao amin'ny renivohitry Pakistan. Tao rahatsika ny antsipriana izay vaovao izay. 30 mahery olana moiniana ary manodidina 70 no naratra vokatry ny fanafiana nandritra ny fivavahan'ireo Silamo Shita ny omalzima tao amin'ny trano fivavahana tao Islamabad. Ahina mbola hitomby ireo sy ireo hoy ny manam-pahefanao amin'ny gouvernemanta satria mbola tatitra vonjimaika ihany. Eloka be vava no anasokajin'ny filoha pakistanais Asif Ali Zardari ity fanafiana ity. Hatramin'izao dia tsy mbola nisy vondrona nilaza ho tompona antoka amin'ity fanafiana ity saingy ahina ho tafiditra ao anatin'izany ireo milisy maro miasa ao amin'ny firenena, ireo taliban pakistanais, ireo sampany fanjakana islamika ao Khorasan
Lasanina ary koa ireo Baloch Pikomy. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nanjaka ny asa fampiorooro ny Pakistan ka lasibatra manokana tamin'izany ireo fikambanana ara-pinoana vijanisa, ireo mpitandro filaminana ary ireo toerana be olona. Ny volana Novambra tamin'ny taondasa nisy fipoahana bomba nentin'olona namonoan'ny tenany teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana tao Islamabad ka nahafatesana olona maromaro. Nanao fanadihadiana lalamomba ity raharaha ity ny Prime Ministre Shehbaz Sharif. Entsakilany nanome baiko ny ministra misahana ny atany ny anomezana fitsaboana tsara ireo naratra, indrindra ireo tena naratra mafy. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nahafahantsika nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.